Radio Don Bosco. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny R.D.B. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Etraketram Pitia. Nosoratan Rakoto Arvelo Antonio na Airtox. Ovelominy Rakoto, Sinez, Faly, miaraka amin'ny Oly, ny Ravo, Saloy. Nandraikeo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Oloso. Mamy io? Jereny lany ry faravodilanitra ry hitako akio malala tsara be tsara tokoa ka fa tonga de fantatro ny tindry ambara sy mahalasa sainandria amin'ireo indray zao hoe ahoana azy hoe lasa ny saindry hoe fa maninona ary ny tsara be ohatr'izao ny lokony io ka tsy zany mahay ane ty malalako ty hitandry zany zany tokoa lesy raha afaka ho malasa saina eto manontany tena hoe fa maninona ary no ohatry ny lokom-bolamena ny lokon'ny faravodilanitra io nefa ny lanitra manga ny masoandro to manompo mavo zany ka zao aviarindre atao ampifoko de miondana eto tratrako fa lazaiko indriny anton'izany mihaino anao ary malalako mifankaty be kiry zareo hitandry ny fifangaron'ireo lokon'ny lanitra sy ny masoandro ireo no manome an'io loko mitarabolamena io zany ve ka nahoana ary no amin'ny atoandro no tsy toy izany ny lokony io ka zao rombola io loko mahafinaritra anao io de tandindrina ny fifankatiavam-pifankaty ohatratsika noho izany io fifankatiavan-jareo no tokony alaitsika tahaka tsy azoko letsy zany mamy fa mba hazava ao amiko tsara ka hitandre amin'ny atoandro ny olombelona sahirana amin'ny asa manarà de tsy manam-potoana andiniana ny voary ohatr'izao tsika sindry zao anatin'izanyamitakarivo ohatr'izao foana tsika mba afaka miaina sy mankafy anatin'ny tontolo mahafinaritra ohatr'izao de aseho an'jareo amintsika olombelona hoe ohatrohatr'izao zay rehefa mifankaty ka hoana tsy hitandry mahafinaritra ve mifankatiavan-jareo ka mahafinaritra be mihitsy ka hitandry zany ka ve zany ny hevitra finosiny io zay mihitsy akia andaoko ny tsika mba atao ohatran'izany ro mamy afangaro mangidy sy ny mamy ny tsara sy ny ratsy ny sisa izay tsy tovizatsika mbolo aza matahotra indry fa io ny tariketra mifankatiavantsika manomboko zao tiako any anao romboly za koa ty anao ry mamy tena mahatsiaro sambatra mihitsy hatramin'izay ny rahako tamin'ny mamy izay ka tsapako tena ampokafy ty mihitsy ty foko kely mahantra ny lozandreny raha mba teto mantsy zao ianao ry neny mba nitantaraiko anao zao afaliko zao ndrisy mantsy ry neny malalako 3 taona androany tokoa mantsy zay nandozana ho anay sy dada raha niterary ny ara mandatsatra amin'ny maso anao ry neny androany tsy misy mahasolo ny toeranao eto amin'ny fiainako mandriam-piatanina ry neny malalako mbola ohatray ay venao ato ihany de tsy mamaly fipiry azo ny anso ndry fa tsy endry mihitsy ary iny ty mampitomany anao anaka malahelo ndreny indray zao ty zanako ty matombotomany ohatran'izao ka feny 3 taona androany tokoa moa zany na asan'andrahanta avy izy tambatamazako izy ka mangina ry anaka mba avelono izy any repe-tanana any amin'izay efa ho 3 taona lasa angizy zay mangina zany zanako zany ary aza matahotra indry fa mbola eto dady fa ataoko zay mahasambatra ny zanako vavitokana zany misaotra rery data amin'ny fitiavana tolotra ao tandrifindrahona fotsiny reny iny
Fa misy zavatra lazaiko any dada marina raha tsy maika ianao. Lazaona ka fa tsy maika. Alahady koa ny androany ka maika ho aiza moa. Tsy zandry dada fa misy olona miaraka amiko any efa bolana zay ny raha anay. Zany ve anaka? Tsara kosa zany ka. Efa fotoana kosa nge zao e. Dia iza hono zany dia avaiza? Izy andry dada. Izy aloha avy eto Antananarivo ihany e. Tsy ho lazaiko any dada aloha ny anarany fa mbola ho fantatra foana izy. Ny dia koa dia be surprise ka. Maninona zao raha tonga dia lazaina ny dady zany? Ao rehefa ho entiko aty ihany izy rehefa ny fotoanany. Amin'izay ianao mahafantatra azy tsara. Eny ndray arako. Fa zao anaka. Mitandrema fotsiny ianao. Vehivavy mantsy ianao ka mila mitandrina tsara fa so voafita keo. Eny rery dada. Aza matahotra ianao fa tsara fanahana izany olona miaraka amiko izany. Mahatokony fahendrendrea rehetra. Tsy zazakely intsony ry ka hoe atoro amin'ny atsipiriany amin'izany resaka fitiavana izany e. Dia ahoana ity mamy mba milamina tsara ve ity ny olona satantanany lao Eny tokoa mandeha tsara tokoa ve ny asanao ry mamy fa tato ato izay mantsy ianao toa ohatra ny alinalipody mandeha tsara ka. Aza matahotra nareo e. Io nge ny fianarana nataoko ka inona ary mampiaya anareo amin'izany ka iza ny mahita letsika. Milamina. Nanao tanora amin'izao mantsy ohatrany tsy dia matotra tsara amin'ny asa saninareo sao dia mba hampiditra fahaty-antoketo letsika. Marina mihitsy izany teny rainao izany e. Tsy vahiny amin'ny toetranareo amin'izao mihitsy mantsy izay e. Masina. Nareo amin'izao toa variana amin'ny revirevy sy ny aitrehitra fotsiny dia manao atsirampina ny asa indraindraiky. Zao kosa aloha mba vao tsara aloha le hoe tanora teneninareo e. Sady tsy marina koa nge zany lazainareo zany e. Samy hafa nge ny rivotra mitsoka amin'izao sy ny rivotra mitsoka tamin'ny fahatanorana-nareo e. Dray. Izay vavan'lesan'izay mihitsy ny tena tsy tiako rehefa mba tenenina. Ka marina zany ko. Asa ny le ty fa tsy kilalao e. Eny asa tokoa nge ty fa le sain-ratsinareo mba hisoratsaina fa aza dia atao mibahatoerana loatra ny ohatr'izany e. Ohatr'izany koa ty fitiavam-bolanareo ty. Mianatry ny be famalina mihitsy ny ty lahy zany e. Marina zany ry dada. Lehibe sy tafita moa lahy ka tsy ho be taim-bava ohatr'izany ve. So dia veriny lafa tonga ohatr'izao ary lahy raha tsy nisy vola. Mba afery ihany le tsy ty vava. Marina. Marina tokoa anie zany ry mamy e. Sady ny misy avisanany rasy koa anie ny avian'ny soa e. Eny re tompoko. Za ko ve moa arisy lahatra anareo eto e. Mandeha tsara reny asa fa aleo tsy tarina be le resaka fa lasa miteraka fifandirana amintsika eto fotsiny. Zay ny tokony mba ho teniny lafa tsy mianatry ny be mikondroy fotsiny lako. Everiko fa tsy ho avy ianao. Efa nalahelo kely mihitsy Manahoana aloha malalako e. Tsy vita akory ny araba dia zany sady ny tsenandriako. Etsy aloha ro kely izany malalako zany. Tsy androko mihitsy any aleto izao fotoana ionantsika eto izao e. Ka eny zany nge fa mbola misy taratasy maromaro tsy maintsy ny soniavina to dia izay ny nahatarika kely ohatran'io e. Aza mba mitsikitsiky fa inona ary tia mivindavinda kely ty. Ianao koa zany. Marina zany. Fa zao e. Efa niteneniko tamin'ny dada marina ny fiarahantsika ary mamy Zany ve? Dia ahoana ozy izy ka? Faly be izy. Fa fanontaniana re zany napetrany tamiko izany e. Dia ahoana ozy izy ndika? Nolazaiko tamin'ny fotsiny hoe tovolahy eto tanahy ihany ho miaraka amiko. Fa mbola tsy nolazaiko aloha momba anao e. Tsy azoko. Inona koa zao ny antony tsy nampahafantarandry azy mombaka Ka mbola ho fantany foana re zany e. Hoentiko aty hoa izy amin'ny fotoana mahamety azy. Dia nanaiky ve izy aloha nefa e? Nanaiky izy ka. Inona kosa moa ny olana amin'izany e? Mba hatsotra kosa zany dadanareo zany ko. Eny e. Rariny dia rariny kosa aloha izy raha hoe be fanontaniana ohatr'izany e. Zana ny vavy tokana ny endririm-bola e. Marina aloha zany e. Fa natokony fahendreko koa izy dia tsy nanisy olana ka sady zara teo koa matoky an'ilay malalako. Sa tsy zany? Eny rerim-bola kely mpanjaka amin'ny foko tiako ange ny ririm-bola e.
Mamy a! Mamy ô! Midina amin'izay ny sakafo efa vonony ity e! Fa inona koa ary mahavariana amin'ny mamy io? Angatsika ihany reto sakafo reto marina. Aleo mihitsy hikarako any fa tsy maheno mihitsy izy izany. Ohatry ary tsy ato amin'ny efitranony akory iny e. Fa lasa izy ary izy teo. Andraso jereko ato an-davarangana. Ohatry ary inona mahavariana anao ato ry mamy a? Za any ambany a miantsantso anao hoe andao sakafo ka ianao variana eto fotsiny. Fa inona malasa sainanao eto e? Lasa saina kely fotsiny ary niny fa tsisy ninina. Ay ve masaka sady ny sakafontsika? Tsy ao mihitsy any ianao zany. Fa iverinao fa mifiry ary zao andro zao. Efa amin'ny 7 hariva anie zao e. Sady ndrainao koa efa mimenimena ohatry ninona reraky ny asa hono ka maika atory. Ka ndao aridina amin'izay fa sao dia tabataba eo indray izy. Fa inona mahataraiky anareo any ambony ihany e? Ny olona dia efa sasa miandry sady efa reraka. Nareo mbola miletika any ihany. Aza dia be menimenina eo rehefa niasa mamy tany ambony fotsiny a. Fa elaty koa very mamy zazakely ka dia atsona mihitsy vohidi ny sakafo a. Mbola atao an-davarangana ary dada dia tsy henoko neny ny antso ateo a. Ao re hanao izay sakafo fa aza mitabataba sy menimenina tsony nareo a. Mazoto daholo. Misaotra ry neny dia mazoto daholo ary tsika. Fa hono marina ho ary mamy. Inona ho any malasa sainanao tao an-davarangana teo e? Iny e. Ararotiko marina amin'izao tsika eto am-pisakafoan'izao fa misy zavatra saika ho lazaiko aminareo e. Ka aza be safary eo lesy fa tonga dia lazao izay tiany lahambara fa. Lazao re ry mamy fa menanao izay a. Iny ary zao le izy e. Tsy zany fa misy tovovavy izay miaraka amiko any. Dia mba lazaiko aminareo e. Sady ny tena koa moa efa mahalehibe any ka tsara raha fantatrareo izany. Zany ve anako? Tsara kosa zany ko. Za koa zany efa te hanan-jafikery amin'izay ko. Zay raha matoty izay. Aza miredredy eo anao raha nivo. Andray. Olona mbola tsy fantatra akory zany na ahoana na ahoana. Eo ianao mifaly amin'ny tsy misy dikany io. Ianao ty koa raha desy dia mahita tenenina foana. Vaovao tsara kosa anie zany e. Mba hito aty izy anaka ho direnay a. Tsy sola zany e. Sady ianao ty koa nge tokony efa hanambady amin'izay mihitsy e. Zany very ne? Zany mihitsy ka. Ay ka aleo fa hitoko aty ary izy. Fa zonge ny saika ataoko fa tsy haiko raha mety zany na tsy e. Ve ahoana anaka? Raha tsy diso dia afaka ray volana moa zany haingo no tonga aty e. Ie, fa ahoana ka? Ka za mieritreritra hoe aleo ho tonga aty haingo dia amin'izay izy nentiko aty dia mba eto daholo tsika menakavy e. Mety foana izay ataonao anaka. Fa aza atao ela fotsiny e. Itoko moa efa ho vita ny fianarany haingo ny fianaran-tsoa. Afaka ray volana marina sisy e. Mety zany ka. Aleo tokoa amin'izay dia mba eo haingo dia miara-mahita eto daholo tsika ko. Zay zany ndeha atao e. Afaka ray volana anao zany nareo no ahitan'ilay mpanjaka vaviny fokoko. Dia ahoana anaka? Milamina tsara ve nareo roa kely eo? Varim-bariana mihitsy mantsy ny rity tato ato a. Milamina tsara izay ka. Ka tsy variana zany ry afa dada koa zany. Fa zao e. Roviana marina aloha zany tovolahy miaraka amin'ilay izany no entindry aty e. Tsara moa tsara mba ho fantatro amin'izay ko. Sady efa ela ihany izay e. Tsy fa nisy herintaona izay ny arahanareo. Efa misy ka. Fa ohatra mivetivety ihany ry dada ilay herintaona e. Ohatra ny hoe vao haingana kely zany. Ka izay mihitsy nge nitenenako andreo hoe mba eto aty amin'izay zany finantolahako zany e. Efa mifandinika tamin'izay tokoa izay ry dada. Dia nilaza tamiko izy hoe amin'ny lahady hono izy no avy aty. Sady amin'izay koa izy no tsy miasa e. Tsy maninona izany anaka. Za koa afaka tsara amin'io. Dia izay zany e. Amin'ny lahady izy zany no hita amin'ny dadako. Fa misy zavatra anontaniako an'i dada marina ho ahy e. Ahoana izay anaka? Fa tamin'ny fahafiry-taonanareo marina ho anareo sy neny ny vady. Ay ve 5 taona ny reniny tamin'izay natao mariazy. Za indray moa 7 taona.
ohatroatran'ilay zao ihany ny rendry tamin'izany e. Zany very dada. Efa ataon'ny kosa zany raha nambady amin'izaiko. Ny fanambadiana izany nakatady tio tsara fa tena tsy kilalao mihitsy e. Aleo aloha mifankafantatra tsara vao moroso amin'izany. Rehefa ao moa tsy afa-miala tsony. Ny tokantrano izany mantsy anaka tsy ilaozan'ny adiady kely sy ny olanolana kely madinidinika. Mila vonina tsara vao moroso amin'izany e. Noho izany mila fahamatorana tsara izany fa tsy hoe tantaram-pitiavana fotsiny nareo. Marina izany sy dada. Misaotra anao ny fananarana sy ny torohevitra. Tsy misy visorana izany anaka. Izany koa nge maharay aman-dreny ny ray aman-dreny. Olana be amin'ny tanora amin'izao fotoan'izao koa mantsy io. Ny amin'izao mantsy tsy ampy mihitsy ny dinika eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa tantaram-pitiavana fotsiny tanora dia manambady. Avy eo ao atokantrano eo izay vao mijaly. Mamy aleo sika sainao aloha resaka kely fa zao sika mianaka vao misy fotoanako. Sady ny rainao koa tsy eo raha teo dia milamina tsara e. Tsy manina mihitsy ka. Sady za raha teo tsy miasa androany dia mba makamaka aina kely atao trano e. Ono efa ela angaro mamy ianao sy izany tovavy izany niaraka. Ianao mantsy ohatrany tsy mba nitantara tamiko an'izany ko. Efa elaela ihany ka. Herintaona teo eo izay ry niny e. Hay, efa ela marina tokoa. Raha tsy izany tokoa ve ianao tapa-kevitra tondra azy etỳ an-trano e. Mba teneny tsara aloha ny mombamomba azy e. Mbola ry niny no anarany e. Tovavy tsotra kely izay sady tsara tarehy. Efa miasa izy ary 5 taona amin'izao. Izany ve anaka? Eny ry niny e. Sao dia be filaza fotsiny kosa aloha ianao izany e. Tsy be filaza zany ary niny fa ny amin'ny ray manontolo mihitsy zany lazaiko anao izany e. Iny e mbola ho hitanao moa iziko. Ho hitao marina aloha izany rehefa tonga eo ilay fotoana andehanany etiako. Fa avadika kely aloha ny tafy e. Niaraka sika isanao raha pitsy ny tsena ny haingo-zandrinao Tsy olan'izany ka. Fa ono amin'ny firy izy ny tonga aty ka? Amin'ny 1:30 maraina hono e. Ka fiaramanidina raha teo koa nge no andehanany e. Iny raha pitso zany e. Zandray zany zao ny tonga voalohany androany. Ohatry ny aloha loatra kosa aloha e. Oe, mbola koa rehefa inzadiko. Miandry ela eto izy zany rehefa le mihaona isan'andro iny zay. Manao ahoana mbola? Manao ahoana mamy? Mba tonga aloha kosa ianao zany a. Tsy niasa ke androany dia zany na tonga hoe tonga loatra zao a. Sady maka hita malala koa nge ary mbola zany. Mba elaela kosa zany ny fotoana ionantsika androaniko. Zay aloha efa niteneniko any dady ianao le ho avy any aminay amin'ny lahady dia afaka tsara koa hono izy ka mety tsara hono sady efa maika te hitanao koa hono izy. Zany reky iny amin'ny lahady izy zany mahitako. Moa efa 2 andro gisy izy zany. Angano tady tsy alala andro tsony koa e. Arofina ihany ny zandrinareo vavy no tonga aty. Raha pitso maraina ka. Amin'ny 2:30 izay sininy no hitsena azy iny. Tsara kosa zany ko. Dia rofina ihany zany amin'ny makany aminareo raha izany. Ka zao mbola. Efa niresahako mihitsy ry zareo ka andamina ny fandaharam-potoana fotsiny izay dia aorinan'izay. Zany hoe raha tsy misy ny sampona sy ny tsy fahafahana dia mino aloha fa mety hoe amin'ny herin'ny alady indrindra hoetiko any. Zany very mamy. Io ohatra matahotra sahady aleha tsy maheno an'izany. Fa maninona e? Sao dia mahasika be aloha ny dadanareo sy mamanareo e. Inona koa zao natahorandry amin'izany? Ngany misy manaikitra andry. Sady ndry koa ngery mbola zaza kely ka hoe mbola kapohany. Amiko zany. Marina zany. Ahoatra fa tsy atahotra tsony ahy e. Tonga loatra kosa angambitsika izany ry niny.
Aza menimeny ry mamy. Fa marina izany. Aiza koa misy hoe isika tsena indray no taraiky. Sady efa minitra vitsy sady no saina dia tonga izy ka le andro mahamay-be dia ohatran'ny mahakamo be le miandro be ohatran'izao kosa. Enao ty koa izany ohatran'ny zazakely Fa marina izany ry neny a. Aza menimeny eo tsony ianao fa efa iny ny fiaramanidina mitondra azy. Tsy ariko mihitsy izany izay ahitana ny aina. Efa elany izy tsy miona an'izay tokoa. Fahatamana ny fianaratsoany mihitsy ange izy iny. Aizaka isaky ny misy feto vao mba mody etiako. Andao amin'izay tsika anatiny endry mamy fa toa ohatran'ireny efa mitanjozotra midina reny ny olona. Ndao ary. Ary aiza ihany ary zato haingo ny toa mbola tsy midina ihany. Mba mandasa ary neny tantana vinona ary ty. Sady tsy izy irery koa nge ny mpandeha amin'ny fiaramanidina io e. Olona be dia be ireo. Ka efa maika dodina hitanjanako afa ianao koa izany. Iny koa senika. Ary lasa niva be le izy izany e. Aleo tonga dia anatonana eny fa sao tsy hitanio sika e. Tonga soratsindria manao ondry. Ne masina. Manao ne? Salama kia. Manao ne? Arabaina ki tonga soeto amin'ny tanàna indray. Manao mamy. Salama ka. Misaotra letsy a. Evela koa tonga ny tsena aty e. Andao aloha any anaty fiara dia any ny resaka tsara e. Dia ahoana kiry aingo? Lasa niova be ndry Aiza kory ny dia hoe niova. Hitako. Tsika fotsiny efa nela tsy nionako. La marina kika. Dia mivolana be izao. Fa nanina aloha ndry no ela be tsy nota ty mihitsy e. Sady efa tamanao fianaratsoa ao mihitsy Aiza kory ny dia hoe tamana. Efa reny lazaiko anareo tamin'ny telefona reny ihany ange. Nanomana examen ho azy zay dia tsy afaka mihitsy. Na izany kosa aza very haingo dia tsy mba hisy fotoana kely akanesana ty mihitsy na dia ohatra hoe 3 andro fotsiny azy. Miala koa izany. Hitako. Efa hoe mianatra foana ho azy zay dia tsy nisy mihitsy ny fotoana. Sady ainla ihany ange ny fianarana ataoko e. Na izany azako. Sao dia very lafa moramora ary izany informatika izany. Aza lozanareo da mifantitra fa zay izany e. Sahirana izy dia tsy afaka. Dia ahoana ry neny a? Inona vaovaonareo taty izay ela be izay? Salama tsara dadao? Salama tsara izy ka. Angamba moa reto dia hoe misy vaovao aty fa ohatry ny mahazatra ihany. Fa zao e, i mamo no hitondra ny zoboafy kely ndry amin'izao fahatongavandry izao. Nisy azy izany dia tsy nitenitendry mamy a. Fa tsara kosa aloha izany e. Dia hanambady amin'izay izany ry mamika. Ka nga kosa moa dia voatery eo fantatra ireo daholo izay ataoko rehetra e. Miandry fotoana ny daholo ny zavatra rehetra rengo a. Azy toa lasa matotra be izy izany. Ohatry? Zareo le mampisary adala amiko taloha e. Fa tsara le izany fa toy izy Ndry koa retsy. Efa lehibe kosa ne izy io e. Hita ho ary nenitra. Raha ariny kosa raha mba efa matotra amin'izay izy. Sady za koa rehetra efa mba tehitaiza zafikely amin'izay a. Marina izany e. Dia ireo vony moa le tsy nenty lahady an-trano zazobavy kely izany a. Efa mifampiresaka aloha izay dia amin'ny lahaderin'ny rapitsoka. Sady amin'izay koa mba ao an-trano daholo amin'io tsika. Mety mihitsy izany ka. Afaka tsara ny rainareo amin'izany. Firy moa rehetra le tovolahy miaraka amin'ireny ho avy eo? Efa ho avy mihitsy izy izay ka. Fa ahoana? Nga mbola misy fotoana vonjeny tady ka tsy izany ihany ka fa saika mba hitsotra kely aloha mandrapahatongako. Zay ary izy izay mandondony saiko. Mandehana rehetra tonga dia voayara fa sasany andro le zanak'olona. Lasa vetivety ary aloha e. Eny ary. Manao ao mamy. Manao mbola. Zany olona dia ela be mihitsy ho vandriko. Mandro soa aloha e. Taiza koa zao izay ela be teo. Fa zanytro. Andao tsy amin'ny efitra mbatsikatsy fa efa ao koa data miandry antsika. Ka andao ary. Mandro soa dia mipetrapetra e. Izy ry data ny mamy a le tovolahy miaraka amiko. Dia izy kosa ry mamy ny raiko a. Manaona tompoko dia faly mahafantatra anao aloha izany e. Manahoana ry se a. Za koa faly mahafantatra ny se. Dia mahazo toerana ray aloha se. Ilozako vetivety aloha nareo mianaka fa zany dia aka zava-pisotro kely analatsika etaeta eto e.
Dia ahoana ry sery mamy tonga soa ato aminay losy zao moa ny aty aminay tsotsotra kely ohatranay mianaka ihany mafinaritra ka atray aza miafafa sery fa aty aminay fa misaotra betsaka ny selo na mevoninahitra ny ray aman-dreny toy izao tsara ihany mantsy mba ho fantatro toy izao ny fiarahanareo sady nareo raha teo koa ny tsy zazakely tsony fa samy lehibe ka zany mihitsy ry dadam-bola zahay raha teo koa efa herintaona be zao niaraka efa ela ihany zany raha mitany voaingany fa vazivazy daoly zany fa ny tena tanjonay amin'izao moa zany dia ny firisoana lalindalina ny fiarahany mety tsara tokoa zao ataonareo zao ka tsara mantsy raha mifankafantatra tsara koa alohan'ny rehetrako azafady fa somary elaela kely io ny vonina dia ataovy ny andro raha teo koa mafana be misaotra ka aleo ary aloha asiana fandomina ambera kely marika izao feonantsika androany izao zany aty aminay ry mamy fa ohatrany nafana be hoany resaka reo sy dada teo ny andro raha teo koa nge mafany sa ahoana ry dadam-bola marina tokoa zany sy ary be vazivazy tianao ty anaka be vazivazy mihitsy io ry dada marina moa ianao mbola vahiny amiko aiza kosa ny de hoe be vazivazy tsara zany ka fa zao no afatra kely ataoko aminareo anaka iny tompoko nareo mantsy samy mbola tena ao anatin'ny fahatanorana tsara dia mbola mahery vaika ao aminareo zany fitiavana zany mahaiza mifandefitra tsara dia mahaiza ihany koa mifankaty tsara zay ihany ngamba no teny fio avaty amiko dia mirary anareo roa kely koa mba hotojo mitanjony izay irinareo misaotra be dehibe ry dadam-bola misaotra fa zava-dehibe tokoa zany teninao zany na dia hoe foy araky ny filazanao azy ary misaotra tokoa ry dada faly be amin'izany teninao zany tsy misy isaorana reto zany zay no avaty amiko amin'ny maray aman-dreny fa anareo sisy miankina amin'ny fahavononanareo no herisona midingana manaraka marina tokoa aloha zany ka satry foana moa hitafatafa sy hidinidiniketo fa ny andro te efa miariva ka aleo angamba ho toizana manaraka indray ariva sahady tokoa ny andro vetivety izy zany ka ndesy izy zany mandram-pionara dia amin'ny manaraka indray iny ary mandram-pionara dadam-bola zay fa manaraka andao fateriko ianao anatra mamy vetivety ary dada eny re anaka sotra be ny dadanao rombola sady tonga dia hitako hoe na ifandray be zany zay zany vela izy eno sotra tokoa aloha izy tsy androko sahady letsy no toin'izao fiarahantsika izao mariny mandrasaka iry malala fa efa eo andalam-piomanana amin'izany tsika izao zany eny letsy rehefa malalako miteny an'izany dia matoky mbolo tiako be ianao za koa tia be anao afaka miverina amin'izay ndi fa efa tonga eto amin'ny fiarako dia raha pitsindreo amin'ilay toerana mahazatra ao fa ezako tonga aloha amin'izay fa ezahako vitaina aloha be ny asako kia dia andeha sahady tokoa moa zany ianaoko tena lasa tsy te hiala eo anilanao mihitsy zany mbola ho avy aky izany robola za matahotra ndre ao fifianiko za malalako zany zay dia mandram-peona indray za malalako zany mipetrapitra kely mbola nilozako marina tena tia tokoa izy aza matahotra anao robola fa za koa tianao ary ampiakariko raha afaka nitokantranoko ianao dia ahoana fahitany dada mamy sady nareo ny resaka be teo tamin'ilay zanaka any an-dakozia iny tsorona amindre aloha anaka fa tsotra izy sady eny raha ny fahitako azy ka mahafinaritra ry anaka mifankatiava tsara fa resy lahatra dada zany very dada misaotra betsaka ry dada izy tena faly be aleo fihiniko mihitsy aloha dada ka
Tena faly be marina le zanako. Inona koa zao malasa saina ny dada vetivety teo ka ny sa malahelo hoe ilozako rehefa manambady aza matahotra dada fa tsy manadino any dady zany mandalo aty foana zany Tsy zany anaka fa lasa saina hoe lehibe sady lehibe tongotongo kely fahiny lehibe antanta kely tamin'ny dada. Aiza kosa mory tata dia tsy hiova mihitsy ianao ty koa dia mampimeka. Dia ahoana tiry mamy amin'ny firy zany olona miaraka amin'lahy zany no tonga eo fa zany be ny asako amin'ny 12 ora rery dada vao niresaka an'izay mihitsy nge zay teo Za zadry mama efa mba te ahita an'izany tovavy miaraka aminao zany ka. Hita ho any nengo. Za koa mba efa te ahita an'izany mafy. Na reo tokoa zany dia tsy mahandry tatana mihitsy ka. Efa raha pitso izy dia ho tonga ho hitanareo eo hoe ao fa ataoko tsaratsara mihitsy ny sakafo raha pitso tsy anana zany vahintsika zany fa andraso aloha hoana lesy mamy. Hoana ry dada? Mba fitiavana matotra moa ve tiany an'lahy zany sa fanalana andro fotsiny ohatran'ireny ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao ireny. Zay indray dada. Ka tsy tiako mihitsy mantsy raha ny fatim-behivavy ny lahy no entin'ny lato. Dada. Dia avy eo afaka ray volana indray dia vehivavy hafa indray no entina aty. Mampitandrina ny lahy fa tsy sambo rakory ato dia miteny amin'ny lahy zay. Mba fidifidio kosa ry dada ny vavavoakanareo fatim-behivavy ahoana no tiako. Iza ny mahita ianareo amin'izao fotoana izao mantsy tena tsy tiako mihitsy zany teninareo zany ry dada. Maninona mihitsy moa zany izay talonora amin'izao fotoana izao ka mba avao ihany ny vary sy ny tsiparifary sady angamo nareo tony tsy mba nandalo tamin'izany sehatry ny fitiavana izany tamin'ny fahatanoranareo ka isaky ny teny matsinareo dia zany foana ohatr' zany foana. Marina kosa ane zany andrenareo zany ahoana zany ry neny fa na dia zany azaranga mba moramora ihany kosa ty vavanao ka. Hita ho ako ohatran'ireny tsy mba nandalo fahatanoran'ireny mihitsy ry dada. Nandalo zay fa izao hoe ny anareo amin'izao fotoana izao raha mahita ny rehetrarehetra inyko sahala tsy misy olom-pady rentsony mihitsy aminareo. Kaza be menomeno intsony rehefa raha pitso zany mahita azy mba tsy ianao eto ivelany eto amin'izay le tsy mahalala fifakaiky mivavadinareo aza ela. Lasa vetivety aloha niny tsy nandeha olo tiako efa akaiko niziko. Eny ary sakafo koa tefa vonona araingina lesy fa zay sy neny mbola anao kovera koa avy eo rehefa tonga eo dia tonga dia entany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aloha zany eno zay zany fa rehefa avy eo manahoana ny malalako manao ao mamy tonga soa aty aminay kia dia mandrosoary misaotra lesy mahafinaritra ty aminareo zany to matahotra zany leona amin'ny ray aman-dreny mamy marina tsy ho disy fanantenana ny fahitana angamba ry zareo raha izao za zay tsotsotra kely ty nefa ry zareo ty tao manankarena be ohatran'izao ino ndray zao mahavarina an'le eo ka aza mihafahafa ty rehefa ty aminay matahotra ary mamy mandrosoa rehefa tsy misy manaikitra an'le zany eo hoe ato aminay koa nge tsisy alika raha teo mandrosoa ndre dia mipetrapetra fa iantsony zareo vetivety mbola varina mikarakara sakafo an-dakozio mantsy neny saingo zay fa lasa vetivety aloha andriamanitro anao ahoana reny fandraisan'ireo fianakaviana mamy andro any sady tono manina be mihitsy amin'ny fandraisana aty izany tsy mba tsotsotra ohatry ny enay sy dada nandray amin'ny izy ry dada sy neny le olo tiako mbola no anarany reo kosa moa zany ndray mandreniko ary-mbola dia izy moa zany ny haingo zandriko vavitokany faly mahafantatra anareo re tompoko io ary le fanahiko mivindavinda be sahady ry zareo mandinika fijerin'ity zandra mamy ty moa zany dia ohatran'ny ninona mihitsy ty any ambony ambany tsara faly mahafantatra andao aloha sika sindriry haingo andoatra sakafo
dia avy kely ety ianao romamy vetivety ilozako vetivety aloha nareo mianaka fa ho any amin'ny haingo sy neny vetivety ahoana ry tovavy efa ela nga ianao sy mamy no niaraka efa ela ihany tompoko efa herintaona eo zay mazao raha izany ohatranao dia ny mbola tsy tafiditra lalina dia miverena fa tsy sahazanao ny zanako iny fahoana tompoko tsisy fahoana ka anga misy olana amin'ny fiarahanay aza be fanontaniana eo anao fa izay fotsiny tsy hainao zao mihitsy no miendrika ny ovinantoko aleo tonga dia tsoko ny resaka raha izay no tianao ho fantatra fa inona ry neny ty tsy mahalala fombo ty sady amin'izay rengy miavonavo loatra reniny reny tsy azoko mihitsy nareo retoko olona toy io ve anaka ny mba olo-tinona nefa ianao mba ohatran'izao ihany maniny hita ho azy ny eniko fa ela ty ve aloha romamy dia tsy mety tovavy akoatra ireny mihitsy tsy azo mihitsy maninona nareo no tiako izy ny tiako sady zange no akavady azy fa tsy nareo hovady eno olona mahatra ve loatra ny feromamy no alaina hovady oreny ny tovavy mpiara-miasa aminao aminy manja kely reny be dehibe ko inona ny tonatonana amin'io hita ho ary neny ela ve lesiny mamy babandy ohatr'izao ihany dia ino mba sy mpahirahanylahy zany fa tsy anareo ary tsy hidiranareo koa zany eo nareo fa andeha hamonjy azy aka ary izy mbola teo ry dada tsy natady demokrasia ny enilahy dia lasy fa hony fa ela ty vely ty bandy mitapo mihitsy ry mamy olona ohatry reny ve no mba iarahan'lahy dada makarary azy zany ka makatia dia ohatr' zany makaria dia ohatr' zany mitovy mihitsy nareo mianakavy reto ka tena leo mariny leo zary mbola teo tena tsy hitako ny nalena aleo aloha jerena sao dia manaonao foanany inka tena tsy afa-miala amin'izany amantsy andraso any amin'ilay toerana fanaovana fotoana aloha ny jerena fa tsy maintsy any iny izao mino fa raha sana izy raha sanatria tsy any izy zay vao makany an-tranony aleo zay no atao ranga tena afabaraka mbola sy ny dadany marina amin'izao ka tena io mitomary mbola marina aza hitao ka tsy hity resaka alitra izy mbolo tena zafady fa tsy namposiko reny zava-nisy tany an-trano reny mandehany ianao mandeha andro mamy mbola tsy mila anao sony mifona moa zasy ny fitiavana tolotra anao kiry mbola jerena aza matahotra indri fa tsy misy maharava ny fitiavantsika izany tadidindri moa le resantsika teto tamin'ilay indray andro iny tsy mino an'izany sony mbola hoa sady tarana boanjo koa fotom-ponena matoky mondry tsy mahavita oatra ny nataony zareo amin'ry izany akia tiako fotsiny anao ny fantatro dia zay avy tratrako izany mahalalako izany fa maninona ianao anaka fa inona nahazo anao tantara ho any dada ho any nahazo ny zanako aza hitako fotonam-pitiavana indray ngambo ty zanako ty nefa ka imamy oatra ny mba tsotra ihany dada ahoana izay anaka fa manina ny fahoriana foana no iainako fa ahoana fa tsy azoko mihitsy fomba miposaka kely ny anjara masoandroko dia tako ny drahoana foana samy fiainako mihitsy natokana ho fijaliana foana naza manao an'izany anaka fa nahoana fa inona ny ratsy vitako tsy te hiaina tsony ary dada alay voarineny anaraka anao eo anilanao ianao mahasambatra ohatray marina torany ty mbola
aloloko sianaka. Andriamanitro, aroviny ainy ty zanako vavy tokany ty. Mbola betsaka ny atidy miandry azy ka aza vela horery fa izy sisa ny antony fiainako iny koseny fa mihiratra ny masondry. Aleo tsy ampiresahana fa reraka be izy zany. Fa inona raha nahazo ty zanako ty tany aleo mihitsy aloha atsoko mamika. Aiza moa fonday am-bola teo. Aleo mihitsy aloha atsona dia asaina makaty fa tsy mazava amiko mihitsy zo mahazo azoka. Zay ny olana tandry dadam-bola. Teo aminay tsisy nininona mihitsy. Zasy izy aza mbola niresaka tsara ary nateriko izy teoko. Sady za koa tsy mieritreritra nisaraka amin'izany. Za no akavady azy fa tsy niray aman-dreniko akory. Matoka isa ianao ry dadam-bola. Ay ve zany ny zava-nisy tany. Zay zany no nampitomany azy teo sy nahatorana azy toy izao. Tsy zany mantsy fa hatramin'izay nahalasana andrenin'izay dia marary fo izy io. Matahotra ary sera izany fa soa mofo ty zanako ty. Tokaposy be fitiavana loatra mantsy izy ka mampanahy mafy. Sady sarotra eritreretina koa hoe mbola itiozan'ny fiarahanareo raha izany ny zava-misy. Tsisy an'izany ry dadam-bola. Mbola averiko aminao ihany fa zange no akavady am-bola fa tsy ry zareo zany mihitsy. Tsy hitako ry sezy atao amin'izao. Tsy haiko tsony hoe ahoana izy ary inona miafaran'ity zanako ty. Aza matahotra ianao fa tsy hanary azy zany amin'izao mahazo azy zao sady didiko raha teo koa zany. Eny ho avy any hijery azy zao Zao ny lazaiko aminareo ry dada sy neny. Mbola tsy ary mitondra vehivavy tato amin'ity trano ty hatramin'izay. Matoa nitondram-bola taty dia fitiavana matotra ny anay ary vonona izay roso amin'ny dingany fanambadiana. Ataoko angamba fa mazava aminareo tsara zay. Ela zany nilitiry mamy ohatry ny be mokondoha. Fa ahoana ry dada? Mba amin'saina tsara ve laha io alohan'ny anaovany lazavatra oritiry mamy. Vehivavy ohatran'ireny vely ty no alaina vady manala baraka mihitsy raha ty tsy mila niny tsy mila ry ty marina mihitsy zany ianao zany rainy Ay dia ny voninahitra reo zany no ambony. Zao no lazaiko anareo ninona lazainareo dia mbola nitiako ary izy no alaiko vady. Zay tany mpitiavana eo lesy ry mamy fa soidikizo izy ipiny ve le tsy hitsentsitra ny areny lahy fotsiny. Orengo mba ajiny eo ihany lesy fa matoange zay ny teny an'lahy dia no fitiavana lahy daholo zany. Hita akiko io zarinao io ary very mamy mahatakatra ny tianay ambara dia ianao zokony ray ty manao be loso isatra teneniny. Eny nareo ve moa tsy fampiaroaro tafaray tokoa moa zany maty-karena sy matom-boninahitra kosa. Ela bely ty zany zany no izy sady ela zany ery mamy ohatry ny mianatry ny be famaliana mihitsy ka zao no izy safidy roa no meko any lahy na ialahy hijanona eto dia tsy ilaiko manambady an'iny fatim-behivavy ny lahy iny na lasy ialahy zao de zao manaraka azy ihany raha iny mahafatifaty any lahy zao de zao zany dada. Zany ve mba toetsainao zany no izy aizaho izy amin'izany ary maharay aman-dreny anareo zao ny mamy tsy ialahy indray no anome moral eto ny mamy misafidy no azo ny lahy atao zao zay ihany. Mba mantiny tsara anaka ny mahasoanao neny tadiavinay ray aman-dreny tena sary tiavana mihitsy raha ilantiry mamika. Ay ka rehefa izay ary ny tianareo dia aleo ary andeha ary azy hidiranareo tsony ny fiainako manomboka eto zay. Fa misy inona ry seny tonga dia arivo sy zany tsy zany ry dadam-bola fa nisy fifandirana tao aminay sady ry zareo raha teo koa tsy anaiky ny anambadiako am-bola mihitsy dia lasa nandeha dia zaho aty aminareo zao ko. Zany very sy endry dadam-bola fa ono tena hevitra se mihitsy ve ny ala tao aminareo sa hoe seny vaotra fotsiny sika. Tena efa hevitra tapaka ny aka zay raha teo koa mreny safidiny menahy
fa safidy nomena sy ahoana fa tsy azoko. Ka nampisafidian'ny zareo aho hoe hijanona ho ny aho dia tsy mahazo manambady am-bola na anaraka azy tiako. Mba lalina akory se zany ataon'ny ray aman-dreniny se zany ka. Nga hita dia tena izay marina zany ny safidy ny se. Ka tiako mbola ry dada, ary tsy ho vitako ny amela azy irery amin'izao aretim-po mahazo azy zao. Fa nanao anaty koloa izy ao zay. Efa tsy manina izy ka, matory tsara izy zao ao. Ay, fa mba misy fiangaviana kely ty ry dada mbola raha mety. Hoe ahoana zay ry fa meno sy. Ka ny andro ty efa hariva ka aleo aloha mba hijanona ty androany fotsiny fa raha pitso aho mandeha efa misy trano hitako mantsy ihany ko. Ve zany. Iny tompoko. Marina aloha fa hoe mbola tsy vita ninina nareo sy mbola fa tsy maninona ry se zany andro efa hariva io ka atao ahoana moa tsy azona ny se. Misaotra ry dada mbola, tena ray aman-dreny tokoa ianao. Dia foinao very mamy ray aman-drenynao sy mipiray-tam-po aminao noho izaho. Sao dia tsy mety zandro mamy Ka izy ireo koa nge nahafo ihany no ny fitiava-karena sy voninahitra loatra ry-mbola. Tiako ianao ry-mbola ary tena tiako aza ka aza miaya foana fa ho tafavoaka foana tsika amin'ny fiainana. Aza mana. Dia inona zany no ivelomanao satria ny fitantanana ny orinasanareo efa navelanao? Tsisy lehilahy boky eritaony zany io ry-mbola. Efa misy asa efa nieritreretiko any ka raha Pitia dia manomboka an'io asa ataoko ka rehefa tafavoaka tsara io dia ataony raha ratsika kirom-bola. Matoky anao tanteraka ary mamy Tala mihitsy ry neny ny mamika. Iny sipa mahantra velona iny dia nahafozana antsika ohatr'izao. Hitakiko. Fa zany eo ihany fa malahelo amin'ny mamy sady koa zany retsika. Mariny zanako lahatokana na izy iny. Aiza ny tany alehako raha maninina any. Ny any neny koa zany olon-dehibe iny ve. Sady aza matahotra nefa miverina eo ihany iny rehefa tsy misy atokona any. Mihina masy fa niarenany fotsiny no tiavany iny sipiny amin'ny mamy. Dia rehefa azy ny lainy dia mitaraika eo mamiko. Iny mamy iny ane retsy toka teny izay ihany ny azy rehefa zay dia izay. Tsy atao masina izy mianaka fa tena ohatrany malahelo be any mamy azy zany. Zanako lahatokana iny ka tsy foky mba nanao ahoana re izay ny fiainany taorian'ny ilany teto Otre, fa inona tsy mampiteny aneny tampoka teo? Sa malahelo amin'ny mamy neny io ka? Mandehana retsy mba ako ranom-boankazo kely fa mangetaheta zany Eny ary mba nanao ahoana tokoa ary mamy zay nanao ahoana ny fiainany taorian'ny ilany teto. Toa nandalo tany amin'ny orinasan-drainy fotsiny hono izy tamin'ny ilany teto naka ny antota taratasiny dia tsy nandalo tany mihitsy izy. Ilay rainy moa dia tena mafy fo mihitsy ka tsy mba niserina teo aminy alahelo na dia kely aza fa dia matim-boninahitra loatra. Iny haingo koa moa ty dia mana mafy fotoan-drainy. Toa tsy mety ange izany ataony haingo izany satria izy koa mbola tsy manambady tsy fantatra izay any aoriana any na sindra olona na fianakaviana sahirana koa izy amin'izay ho anjarany. Andeha hoe mba handramako antsony mamy, mba te aheny vaovaony aminy tsy foky ninona Numero nantsonao dia ny enina, ray, telo, ray, aotra, roa, aotra, sivy, telo. Azafady, apetrao ny afatra aorian'ny bip, tapao ny hafa aorian'izay. Tena tsy mandray telefona mihitsy ane izy zany Sa no vaniny pisony matoa izy tonga dia mesazy. Za koa aza moa ty dia kely saina nanaraka ny adalana izy mianaka hatramin'izay. Zao maneniny ty. Zanako lahy iny sady tokana. Indray marary ane izany roako izany. Kay.
tena marary izy zany fa na ohatra fa iny zany mitoboka be zany neny fa maniny ianao ka tena torany ty marina aleo iantsolaingana fa lozy ty efa manahoana ianao zay ry neny zao zany aty amin'ny hôpitaly re ianao ry neny so ihany fa nalako vavonjy fa ratsy zany tena ratsy be fa naninona niakatra be nitositranao izy ny dokotera ary miasa saina be angeny mahavoanao io ay zany rainareo mba efa fantatry mamy fa izao mahazo azo dada lasa mividy fanafody amin'ny vetivety ka fa efa ho avy eo izy zay ary ianao aza miasa saina be loatra fa zany mamparary anao ary tena malahelo mamy zany ty neny ty fa tsy miteniteny ary zay zany nampiakatra ny tositrano sy miteraka retim-po azy andraso fa olazaina amin'ny dala ihany fa sao dia ny fahitany amin'ny mamy nasitrana azy efa mba manao ahoana izy ato lengo ohatray ay efa matsiaro tena manao ahoana ianao ranivo manao ahoana zao efa tsy dia maninona mbola reko mavesatra ny lohako sy ny atoko eny ay tsara kosaniko reto aloha ny fanafody rengo sao dia misy tokony tonga dia omena azy dia zao zao ranivo aza dia be eritreritra loatra ianao ianao ihany zany mandamy manosainao dia mivoaka ato hainga antsika ny tena marina mihitsy zany teny dady zany ry neny tsy misy samy teny izay mianaka fa ny tena marina dia malahelo anjana no mamparary aneny io dada koa moa tominy tsy mahalala mahazo aneny nefa tsy misy fanavany afa tsy ny fahitana mamy ihany ny fasitrana aneny olona mba manara-bovao ve nareo reto androany sa dia vazina tato fotsiny fa misy inona kory dada kako ndretinareko eny tokoa aky fa misy inona radezony dia sepitsepitra toy io ianao avy any vakio ty gazety ty dia amin'izay nareo mihitsy no mahafantatra azy io reo mihina aingany ianao aingina vakio aingana iraha mahena izy zany fa mampitaitainaka sady tsy fomba andradezi mihitsy ko nitaitaitra toy ioko otry ary toy ny fiarahamamy ty miseho amin'ny pejy voalohany amin'ny gazety ty vakio reto fa azy alozandrimiana any io fotsiny ianao tsara azy ny trangany lozam-pifamoivoizana teny amin'ny faritra Ambomanga kely maraina teo fiara 305 iray mitondra ny laharana TBC no nidona tamin'ny fiara-pitatitra iray mampitoy any Andravoahangy sy Ambomanga kely raha ny vaovao voaray dia tsy nisy ny ainana foy fa mpamililay fiara 305 kosa ny naratra mafy ka mbola efa amonjena any amin'ny hôpitaly ny ainy tena loso tiriny ny fiara-mamy mihitsy io ka tena fiara-mamy mihitsy io fa loso inona rety ianao aloha engane mba tsy ho fatiny zanako dada mivonjeo aingana aloha ka mivonjeo aingana iny fa sao dia miverina indray ilay nidirany hôpitaly voaingana iny ianao koa angitsy tokony nampiseho an'iny teo masony ny alahelo ny amin'ny mamy ihany angeny namparary azy ohatr'izao hitako tsony ny anaka zay atao elabe zany fa andaony amin'ny hôpitaly aingana aloha tsika efa malomaraina io lozam-pifamoivoizana io no nitrangy ianareo koa tsy mba mijery vaovao io fa dia fatina filma seriseri io mahavariana sy mahafatifaty anareo ato mandreraka mihitsy ka andao aingana ary fa sao tareo tsika mamerina ny fisaoana anareo mianaka aloha tamin'ny fitsaboana ny mamy tompoko raha tsy nisy anareo angamba dia efa tsy haintsony izay nahazo azoko faharoa manaraka izany mifonakirim-bola tamin'ny fankalananao izay nataonay ianao mahatsapy izay anaka ankehitriny fa tsy mety ny nataonay
Tsy misy isorana re zany e. Adidy tsy maintsy natao koa ny anay iny amin'ny maha olo-tiany-mbola ny mamy. Tena mifona aminao zay anaka fa diso a. Mamela re anay e. Mamela anay anako. Zany hoe raha nataonareo alo tena tsy misokatra aminareo mandrakizay mifoka e. Fa noho i mamy dia mamela anareo a. Ary tsara koa zany mitana lolo-po amin'olona zany e. Tena mifona kia. Nentiny tsy fandiniana izay ka nahavita andreny. Manana ny fahadisoana daholo rehefa olombelona e. Fa ny zava-dehibe dia ny fahatongavan-tsainanareo amin'ny tsy mety nataonareo. Marina tokoa zany teninao zany ry dadanimbola. Sady tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany koa e. Ka izao no izy ampahabe maso eto milazako aminao rombola. Fa mahazo mifankatia no somamy ary vonony izay mivady antoka ny lany rehetra amin'ny fanomanana ny fanambadianareo anaka. Zany ve faly be marina. Ie, tena vokatra ny fonay no anaovanay an'izany rombola. Ary tsy hoe tampony noho ny fitsaboana nataonareo tamin'ny mamy hafa noho ny fifankatiavanareo e. Tsy mety tokoa moa tsy nataonay tamin'ny fanakana ny fifankatiavanareo tamin'ny resaka sarangam-piainany. Marina mihitsy ankizy zany a. Ny fitiavana tsy mifidy saranga izany fa ny fifankatiavana ny zava-dehibe. Fotoana vitsy sarombola dia tanteraka ihany ny fanorisika. Saika tsy nino ary mamy hoe lasa tia be any fianakavianao. Zany ve ke? Mino zany le zao. Ka rehefa tena tingekiny mifankatia ohatra antsika izao dia ninona sedra isedrana antsika? Tsisy mahasaraka izany. Sahoana loza izy mbola e. Marina lety zany a. Nisy fotoana efa kivy ihany fa sofa teo ianao. Ka reny angekily tafitra amin'ny safotofoto mikasa ny endrendrika antsika e. Nefa tsy nahasakana antsika tsy hamonjy sy ranana zany. Dia ilay fikasantsika hivady. Mbolo? Sambatra kimanana andria. Sady tsara fanahy ianao no tsara toetra ihany koa. Za koa le sambatra manana ny lahy. Sady be fitiavana no be fikirizana. Avy ary fianiko izany mahalalako izany. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Etraketram Pitia. Nosoratany Rakoto Arvelo Antonio na Airtox. Novelominy Rakoto, Sinez, Faly, miaraka amin'ny Oly, ny Ravo, Saloy. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy olosoa.